Miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly. Mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy hoandevy. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni, hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas, hivavaka ao anao aho. 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao, avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Dia mbola mpifaliana indray no androsoana anatin'ny tokantranontsika ao anatin'ity fandaharana miamazava ny fahamarinana ity, manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako, ary Jehovah Andriamanitra ny Israelany hamonjy anao izany. Ny mpanombokelin'ny Tompo apôstôly Andreas no miaraka amintsika ao anatin'ity fandaharana ity indray, asaiko ampiavana ianao hanaraka hatramin'ny farany izany. Alohan'ny tonga dia hidirako anatin'ny fampianarana dia hivavaka isika metraka ny fotoana ampelantanan'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay Tompo, mbola afaka mitoro ny teninao eto indray androany noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Mahay ny zavatra rehetra ianao Tompo, naniraka anay eto hanambara ny sitraponao, hitondrana famonjena sy fanafahana ho an'ny isam-batan'olona izay manjotsy tapaka ny fandaharana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny herin'ny teninao androany Tompo anova ny fiainanay ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky soratra masina antsika amin'ny bokin'ny Genesis, Genesis toko fahasivy manomboka ny andininy fahavalo ambin'ny folo tsy maninona. Genesis toko fahasivy manomboka ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny soramandry ambony milaza manao hoe: ny nataony izy telo mirahalahy zanaky Noa sy ny teniny amin'ny nanindray ny azy avy. Andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary ny zanakalahin'ny Noa izay nivoaka avy tany amin'ny samby fiara dia Sema sy Ama ary Jafeta, ary Ama no rain'ny Kanana. Ireo telo lahy ireo ny zanaky Noa, ary avy tamin'ireo ny elezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra. Ary vao tonga piasa tany Noa ka nanao tanim-boaloboka, ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy. Ary hitany Ama rain'ny Kanana ny fitanjahan'ny rainy dia nambarany tamin'ny rahalahin'ireo lahy teo ivelany. Ary nalain'ny Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo antsorony, dia nanao 5 anitra izy ka nandrakotra ny fitanjahan'ny rainy. Ary ny tavany tsy nanatrika ka dia tsy hita ny fitanjahan'ny rainy. Dia natsiaro Noa rehefa afaka ny amamony, ka nahafantatra izay efa nataon'ny zanany farala taminy, dia hoy izy: ho voaozina ane Kanana, ho tena andevon'ny rahalahiny izy. Ary koa izy: isaorana ane Jehovah Andriamanitra Sema, ary aoka Kanana ho andevony. Ataon'Andriamanitra malalaka ane Jafeta, ary aoka honao andainy Sema izy, ary aoka Kanana ho andevony. Ary ny andro niaina Noa tao aorianan'ny safodrano dia 500 taona. Ary ny andro rehetra niaina Noa dia 507 taona, dia maty izy. Amen. Iresaka makasika an'ity tantara ity tsika satria tao anatin'ny fandalovana sy hoe nampahafantaran'ny Tompo makasika an'ilay tranomaizan'ny fanahy zany dia nisy karazana tranga anankiray. Ity indray zany olona tsy mivavaka mihitsy ilay zazalahy miaraka tamina raim-pianakaviana anankiray zany tsy mivavaka, fa olona tena hoe manohatra n'Andriamanitra mihitsy. Saingy ny olan'ilay lehilahy dia izy miaina tao anatina fanevatevana sy fanaovana tsinotsinona ny ray aman-dreny niteraka azy. Izay ny zavatra nitranga. Ary nahafatin'ny ray aman-dreny nitira zazalahy ty rehefa nanontaniana izy dia noho ny amin'ny ditrany, satria ilay ray aman-dreny zany, ray aman-dreny mba nananana izy azy vonina mpianatra azy sy hanao izay hatafita azy, fa saingy nanana toetra zany ty zazalahy ty hoe tsy manaja ny ray aman-dreny. Teneniny izy dia mamalivaly
anarina izy a dia mamaly valy. Izay zavatra izay no nahavoafatotra ny fanahany tao anatin'ny tranomaizan'ny fanahy tsy fanajana ray aman-dreny. Dia te hitondra fampianarana kely mahakasika an'izay satria anisan'ny zavatra tena mahazo ny olona amin'izao tsika miresaka izao a ny resaka hoe tsy fanajana ray aman-dreny. Betsaka ny olona rehefa nanomboka tafita tamin'ny fiainana dia lasa manao tsinotsinona ny ray aman-dreny. Ohatra ny zavatra nitranga teto amin'ny zanako Noa teto izany zao a mivoaka tao amin'ny samby fiara zareo satria ritra ny rano. Dia amma olon'Andriamanitra ny Noa mandeha amin'ny fahamarinana dia nambin'Andriamanitra izy satria namboly voaloboka izy a dia namoa be dia be mihitsy ilay voaloboka satria olona ambin'Andriamanitra izy dia mamokatra. Dia ny zavatra nitranga moa zany ilay voaloboka tsy afaka tonga dia hohanina dia hotangosana dia hohanina dia holanina indray tsy holaninao ilay izy fa nataony zareo a reny voaloboka reny a mipotserina zany a dia ny ranony a nitehirizina. Izay ilay mahatonga le hoe ranom-boaloboka na hoe divay zany. Dia rehefa nisotra n'iny ranom-boaloboka iny Noa dia mamo izy. Fantatsika tsara manko zany hoe rehefa olona mamo a ny vatana no ohatran'ny mihevaeva, ohatran'ny hoe malemilemy, ohatran'ny hoe tadinjera, fa ny sain'le olona mamo a ao tsara mihitsy, mahatadidy tsara ny zavatra atao aminy a sy mahatsiaro tsara ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana io zany ny fotoana hamamony iny. Dia ny zavatra nitranga nanary lamba tao amin'ny lainy Noa rehefa mamo ranom-boaloboka. Dia nisy lehilahy antsoina hoe Ama, io Ama io rain'ny Kanana zanako Noa io a nahita ny fitanjahan'ny Noa dia tsy tonga dia nirakofana ny fitanjahan'ny rainy fa mbola niantso ny Isema sy Jafeta indray izy aviva mitanjaka ao andainy ao idada. Dia izy mirahalahy moa rehefa nahita an'izany a sy narehan'izany a dia naka lamba ao ny voalazan'ny Baiboly dia nanao dimy andro zany hoe nitarehany tsy nitodika tany amin'ny Noa fa ohatran'ny hoe manao ohatran'izao pozika izao zany dia nirakofana ilay fitanjahan'ny rainy. Dia tonga sain'ny Noa rehefa avy eo hoe fa maninona i Ama no tsy nanao tahaka ny Sema sy Jafeta hoe nandrakotra ny fitanjahako. Izy nahita anahy voalohany, naninona tsy tonga dia nirakofany ny fitanjahako fa mbola niteny tamin'ny rahalahy indray izy nandraisan'ny Noa an'iny fihetsika Ama iny zany hoe tsy fanajana azy satria raha nahita azy nitanjaka ny zanany a tokony tonga dia nirakofany fa tsy mbola niantso ny zanany ekena hoe zanany ihany Sema sy Jafeta fa fahambaraka ho azy na hoe tsy fanajana azy a nataony Ama tsy nandrakotra ny fitanjahana. Vokatr'izay dia natafavoaka teny i Noa nanozina hoe ho voaozina ny Kanana ozy izy a ho tena andevon'ny rahalahiny izy. Isaorana ny Jehovahandriamanitra Sema ary eo Kanana ho andevony, ataon'Andriamanitra malalaka ny Jafeta ary onona ho andainy Sema izy ary eo Kanana ho andevony. Zany hoe i Ama no nanao fahadisoana teto tsy nanaja ny Noa rainy dia ny zanaky Ama antsoina hoe Kanana indray a no tratrana ozana vokatry ny nataon'ny rainy. Matetika zavatra mitranga io zavatra io ny resaka tsy fanajana ray aman-dreny ary matetika ny ray aman-dreny a manozina zanaka eto zany sady hiresaka mahakasika an'ilay zanaka eto a no hiresaka mahakasika an'ilay ray aman-dreny satria nisy zazalahy naseho an'tompo tao anatin'ny tranomaizan'ny fanahy mahatonga ny fanahiny voafatotra ao a dia tsy fanajana ray aman-dreny dia mahatonga n'le ray mpianakaviana anankiray voafatotra ao anatin'ilay tranomaizan'ny fanahy dia ny fanozonany ny zanany satria misy fiatraikany lehibe mihitsy a eo amin'ny fiainan'ny zanaka ny ray aman-dreny manozina ny zanaka. Zay zany na voafatotra ny fanahiny dia mety mametra-panontaniana fa maninona le ray aman-dreny ange matoa manozina dia tsy voahaja ekeko zany hoe tsy voahaja ny zanany izy dia manozina kanefa amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika zany amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika amin'ny maha-kristianina antsika ninona zavatra ataon'ny zanakitsika eo a tsy tokony hanozina satria zanako foana iny. Ianao raha mitondra-bavaka mba hatafita an'iny, ianao raha miasa mafy any am-piasana mba hivelomany mba hampatanjaka an'iny mba hatonga an'iny olona manana ny maha-izy azy dia lasa hozoninao ka na za koa aragaga nametraka an'izay fanontaniana izay tamintsika hoe fa angamo tsy tokony hanana ny rariny le ray aman-dreny manozina satria tsy ajain'le zanany izy, tsy manana ny rariny izy satria mitovy amin'ny mamatotra fiainan'olona amin'ny alalan'ny teniny indrindraindrindra hoe zanany naterany. Izay no nahavoafatotra fanahinizy ireo. Tsy mpianaka izy tsy hoe ray aman-dreny sy zanaka izy a fa ty zazalahy ty zany a manana ny ray aman-dreny izay tsy hajainy dia ity ray aman-dreny ity indray zany ty lehilahy ray mpianakaviana ity a manana ny zanany izay nozoniny no nibitra nataon'le zanany tsy fanajany azy. Dia ampifandraisiko amin'ity tantarany zanako Noa ty zany le izy eto satria i Ama zany zao tsy nanajany Noa dia tsy Ama nozoniny Noa fa
ikanana zanakiamo tamy no niantefany le ozina de ny ozina niatra tamin'ny kanana zanaky no ateto de fanandevozana zany hoe misy zany ozina vokatry ny tsy fanajana ray aman-dreny io le ozina tsy vokatry ny tsy fanajana ray aman-dreny ohatra zany zao hoe misy mpifankaty ohatra zany zao de mifankaty zareo de nentina niseho teo anatrehan'ny ray aman-dreny le vehivavy na le zazalahy de hoe ity roneny sy dada ny olitiako rehefa tena nahita vehivavy maromaro de izy ny tena nampidoboka ny foko de tena resy lahatra de apakatra azy de ozy izy ny ray aman-dreny ra zazalahy hoe tsy tianay io tsy tianay fotsiny tsotro zao io de gaga zany le zazalahy fa ahoana ny tsy tianareo ka izany iny tika tsy tiako io de mety misy ohatr'izay koa any amin'ny côté ilany zany niseho teo anatrehan'ny ray aman-dreny ra zazavavy le zazalahy de ozy izy ny ray aman-dreny ra zazavavy tsy tiana iny tsy mahavelona anao iny fantatray ny ray aman-dreny iny fantatray ny tantarany iny tsy mety aminay de ozy am'izay reto ray aman-dreny hoe raha iny no alainao vady raha iny no vadinao tsy ho tafita amin'ny fiainana ianao ohatr'izay le oziny raha mbola tikiboky ty no niteraka anao izy izy le renim-pianakaviany tsy anjaro olona ianao raha iny no alainao vady raha iny no vadinao de manoloana n'izay anefany ilay mpifankaty tsy mahavoatohatra n'le fitiavana satria tena efa tafalatsaka ary zareo matohany de iseho eo anatrehan'ny ray aman-dreny zany olona efa tapa-kevitra hifanambady olona efa tena hoe lalipaka le fitiavana zany de efa hoe vonina iseho mihitsy satria hoe efa vonina ionina amin'iny vehivavy anankiray sy lehilahy anankiray iny kandro tsy nakasitrahan'le ray aman-dreny de vokatr'izay de misisika ihany misy ny sasany tonga de mavita manapaka hoe dao isaraka zany fa tsy tiany dadako sy mamako ianao fa misy kosa ny sasany maherino lay tenin'le ray aman-dreny le fitiavanao anatin'zareo de ho zareo ndao isisika foana tsy zareo nge ny anambady anao hoe zany anambady anao ozy izy le vehivavy na ozy izy le lehilahy fa ndao fa vitako ianao de lasa ny sisy de mety nandositra de mety tany de bevoka de miverina avy any de lasa nanaiky tsy fidy le ray aman-dreny de le ray aman-dreny anefa efa nanosina hoe raha ino no alainao vady tsy ho tafita mandrak'izay raha mbola nikiboko niteraka anao tsy anjary olona mandrak'izay zay le zavatra nytrano mibaby ozina zany mitokantranon'le ankizy de le ankizy zany eto niendry ny anankiray hoe tsy nanaja n'le ray aman-dreny satria tokantrano tsy nahazo tsodrano tamin'ny ray aman-dreny na hoe tokantrano tsy nakasitrahan'le ray aman-dreny le izy de le ray aman-dreny koa nefa ato amin'ny ankilany tsy fatako ny anatin'ny sainy fa manana ny tezana azy sy ny fotosainany manokana hoe olona tokotokony ohatratra zao no alain'ny zanako vady na olona tokotokony ohatra zao no anambadiny zanako vavy de nametraka izy hoe vooziny nareo tsy anjary nareo raha mifanambady kanjo mbola nitambatra le ankizy de tafiditra zany tsy fanajanan'le ray aman-dreny tafiditra koa ny ozina nataon'le ray aman-dreny amin'le zaza de sady potika ny fiainan'le potika ny fiainan'le ankizy no voafatotra any amin'ny tranomaiziny fanany fanahany de ohatr'izay ihany koa le ray aman-dreny ny fiainany mety tsy de misy fiatraikany firy fa no le fanahany voafatotra amin'ny tranomaiziny fanahy no anapotika ny fiainan'le ray aman-dreny rehefa aveo misy ndray anefany le ray aman-dreny tsy manozina fa malahelo any anatin'ny fony noho ny tsy fanajanany zanany azy satria mety nisy ray aman-dreny zao nanao zay natafitany zanany ianao mahita io nataonao zay natafitany zanako nandena ka nivelany mihitsy lasa nanana asa tsara ianao niantoka ny écolage niantoka ny sakafo niantoka ny mombamomba azy natafita azy ohatran'iny zavatra nitranga nefa rehefa tafita le zaza ataon'le zaza tsinotsinony ianao mety efa retraité efa tsy mandraiky vola ntsony fa mety hoe pension nyraisinao sy izy tsy mahavitanao firy le izy fa le zanakao nefa ny mandray amina million des millions any amin'ny toeram-piasana any fa tsy mirarahanao ray aman-dreny izy de mba miantso hoe mba meo vola kely de voatabatabinareo koa mangataka foana misy zanaka manao an'izany de tabidio tsara fa zany natao hoe tsy fanajana ray aman-dreny na mihoatra lavitra mihitsy hoe tsy firarahina ray aman-dreny le ray aman-dreny na tafitanao fa rehefa tafita ianao de ataonao tsinitsina le ray aman-dreny isan'izany raha lasana vady de malahelo le ray aman-dreny satria matakatra le ray aman-dreny tsy tokony hanozina azy satria raha potika izy za ihany ny alahelo fondray aman-dreny hainareo tsara de aleo le ray aman-dreny tsy miteny fa hoe zanako foana iny fa malahelo izy any anatin'ny fony iny alahelon'le ray aman-dreninao iny tavidio fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao misy fiatraikany teto zao ikanana no tratrana ozina eo andevo any kanana ohatrinao ny zany olona andevy zany na manapahaizana manao ahoana na manapahaizana manao ahoana de voafatotra n'iny oziny le ray aman-dreniny tany aloha iny
ho andevon'olona foana le andevy resako eto a tsy ohatran'le andevy tamin'izany fotoan'izany le manao asa terivozina na hoe mikaramavary masaka fa andevy miasa aman'olona foana na manam-pahaizana tokony ho directeur na société izy fa iny diplôma sy fahaizana iny tsy maintsy tsindrin'olona foana tsy maintsy voatsindry foana ho andevany kanana ozy izy ho andevon'ny ralahany izy jereo tsara mety misy ralahany manana ny mahizy azy be amin'ny piraitapo aminy dia izy miasa amin'io ralahany io fa nirakiraka io ralahany io ny piraitapo aminy tafita daholo fa izy ny tratra farany izy misahirana indrindra tsy hoe izy tsy mahalala olona tsy hoe izy tsy nianatra tsy hoe izy tsy natosika tamin'ny fianarana fa samy natosika ireo fa ny sasany misongadina be fa izy tavela amin'io plasiny io satria nahoana any amin'le ozina ny metraika noho ny tsy fanajany ray aman-dreny eto zany zao misy ozina anankiroa ny anankiray zany a mety hoe le ray aman-dreny na le zanaka tsy nanaja ny ray aman-dreniny no iantefan'le ozina na ihany koa nisy zanaka tsy nanaja ny ray aman-dreniny fa tsy izy ny antefan'le ozina fa ny zanaka an'io io zanaka io zany a no iantefan'le ozina zany hoe zafikely ray aman-dreny tsy najaina zany no iantefan'le ozina tahaka ny kanana eto misy an'izany a hoe ny ray aman-dreninao nanao zavatra tsy nety ray aman-dreninao tany aloha tany tena tsy mpanaja ray aman-dreny tena mpanao tsinitsinina ray aman-dreny no zonon'le ray aman-dreniny tany izy hoe ianao sy ny taranaka ao tsy anjary ianao taranaka ty hoarina amin'izay a zanak'le tsy mpanaja ray aman-dreny zany ianao mba miezaka amin'ny fiainana ianao mba miezaka mivavaka ianao mba miezaka mitolona mba miezaka mitady vola mba miezaka mandamina ny fiainatokantrano fa ohatrany misy zavatra manakorotana an'le izy foana satria nahoana le ozina avy any amin'ny ray aman-dreninao papanao sy mamanao satria zareo mety tsy nanaja ny ray aman-dreniny tahaka ny kanana iamany nanao zavatra tsy nety dia ikanana ny tratran'le oziny dia zay koa mahazo anao le mahita aza manymetsy ny ray aman-dreninao fotsiny ianao fa histoira tany aloha tany zany fa raha miatraiky aminao le izy ianao no mitady vaolana mba ho afaka ao anatin'izay zavatra mahazo anao zany fa tena misy fiatraikany ny ozina vokatry ny tsy fanajana ray aman-dreny sady manidy ny fananao amin'ny tranomaizan'ny fanahy no manapotika ny fiainanao ety ambony tany andevoziny io manam-pahaizana fa miasa aman'olona manangana société anao manokana ianao fa tsy mety mandeha io fatria le ozina mitazona ny fiainanao dia lasa voasitona makany amin'ireny tsy maintsy miasa aman'olona zake miteny aminareo fa raha misy société be anankiray raha 100% ny vola miditra amin'ny société io ny fahaizanao ny tovozina nandritra ny firy-taona mety 5% na 2% my vola miditra anatin'io société io any ny karama miditra any aminao zany hoe ny zavatra misy le lehibe le tena tompon'le société mipetraka fotsiny any amin'ny farany ambony mipetraka fotsiny izy fa mahazo amina million maromaro teo afaka amin'izany ve ianao tsy maintsy esorona le ozina mamatotra vokatry ny tsy fanajana ray aman-dreny fa betsaka ny olona ny tsy tafita no miteny aloky ny vavany ray aman-dreniny eto zany sady mba mananatra tsy hoe za moa ny tokony ananatra ray aman-dreny zany fa manoro-hevitra ny ray aman-dreny hoe raha mbola velona ny zanakao dia atsova izy dia tsofirana ametrao tanana dia tsofirana fa raha nanozina ny zanakao ianao tena tsy tafita amin'ny fiainana io mety mifamaly mihitsy anao mianaka ny tena mialatsina amin'le fiteny tena ny fanoto ny fampiteny ratsy tena mifanozina mihitsy dia hoe tsy mifandevo maty tsy zanako tsony ianao ozy ianao ozy koa za koa tsy manana ray aman-dreny anareo tsony raikitra ny ady dia mifanozina tady idio fa mifanapotika fiainanareo raha tianao tafavoaka le zanakao tsofirano vereny tsofirano izy dia avy eo izay mpanompon'andriamanitra manapaka an'le ozina fa zany ny akamaroan'ny fiainan'ny tanora ary raha mandinika nareo fantatry ny devoly a fa manapotika fiainan'ny tanora io tsy fanajana ray aman-dreny io dia ampidiry ny devoly ao anatin'ny tsy fanajana ray aman-dreny daholo ny tanora be dia be ingy amin'izao miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny dia lasa le ray aman-dreny ireny atao fanirakiraka ao an-trano satria lasa le zanaka zany no mampidibola dia le zanaka no karama mamelona ny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano dia le ray aman-dreny lasa fanirakiraka irahana io diovy trano io ry mama ndana metseny sasao mivoli ndana manasalamba nefa reny niteraka azy na rainy niteraka azy misy an'izany ane amin'izao raha lasana bava dia le ray aman-dreny tsisy ale dia miaritra fotsiny atao daholo io raharaha rehetra nefa tokony mamaly babena le zanaka fa tsy sanatria izy indray no anandevo an'le ray aman-dreny mialatsiny fotsiny hoe mahery be zany teniko zany fa tiako afahana ao anatin'izany geja sy ozina mamatotra zany ianao zay mahita ity mety ao anatin'izany fanaovana tsinitsinina izany ianao zanaka mahita amin'izao fotoan'izao a mba te hanaitra ny sainao a ajao ny ray aman-dreninao
dia raha manana ianao amin'izao fotoana izao valio-babeny izy tompoko. Ohatr'izay koa ny ray aman-dreny, raha nanozina ny zanakao ianao ka hitanao fa mitsipozipozy ny fiainan'ny zanakao ankehitriny, atsoa izy dia tsofirana. Mihavanonareo mianaka fa nareo nge mpianaka foana. Zany ny manapotika ny fiainana. Jereo nge mitoy an'ity tantara ity aty amin'ny andro ny Noa no voaozina i Kanana. Dia jery tantara kely tsika, jerevantsika kely anie aty amin'ny andron'i Jesosy tompo. Efa manarivony taona, fa mbola misy fiatraikany ihany le ozina nataony Noa tany amin'ny Kanana. Tsika manko rehetra dia mieritreritra hoe oziny zany efa taloha, tenin'ny olona tany zany, tsisy fiatraikany aminay zany, teny nataolo tany, teny narazambe tany. Fa jerentsika nytoy an'ny tantara ato amin'ny Matthieu 5:5 ny 9:20. Matthieu 5:5 ny 9:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe inasitranan' Jesosy ny zanaka vavin'ilay vehivavy Kananita. Vehivavy Kananita, ny dikan'izany vehivavy Kananita zany avy any Kanana izy. Io vehivavy io zany zao taranaky Kanana. I Kanana tsy iza fa zanaky Iamo, zafikeliny Noa, ilay lehilahy voaozina. Dia io Kanana io zany niteraka dia tafiditra tao anatin'ny taranany ity vehivavy antsoina hoe vehivavy Kananita ity. Jereo ny toy an'ny tantara ny 1:20. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidôna. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany, ka niantso nanao hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davida, ny zanako vavy ampahorin'ny démonie loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy atao retsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy niranao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azo an'ny amboakely. Fa ora vehivavy mariny zany tompoko, fa na dia ny amboakely aza mba mihinana zay somitsomy latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Jereo tsara le tantara tany amin'ny andron'ny Noa ny voaoziny Kanana, amanarivorivo taona aty amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo nisy taranaky Kanana nanana problème. Inona le problème? Nampahorin'ny démonie ny zanany vavy, fanontaniana mipetraka. Fa maninona moa zany le zanaky ty vehivavy ty tonga dia nampahorin'ny démonie? Mbola zaza vavy kely dia fa nisy devolona matotra azy. Satria lehilahy voaozina ny razambeany, taranaka voaozina zany zareo. Dia iny ozina iny manko ery ratsy mamatotra ny olona hatramin'ny tarana ny faramandimbo ny ozina. Tena loko ny vava iny fa mivadika ery ratsy iny mamatotra, manapotika fiainana. Dia natonga ny zanak'ilay vehivavy Kananita zany tonga dia nisy devoly tao anatiny satria nisy ozina mamatotra azy. Dia io no netiny nanatona an' Jesosy tompo hoe ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko fa ny zanaky vavy ampahorin'ny démonie loatra. Dia hoy ny voalazan'ny Baiboly fa ny tompo tsy namaly teny azy. Fa naninona moa zany ny tompo tsy namaly teny an'io vehivavy io? Satria fantany fa taranaka misy oziny. Tsy hoe tsy tiany Jesosy ilay vehivavy, fa tiany io vehivavy io, fa izy taranaka misy oziny. Tsy hoe tsy hanafaka azy ny tompo, fa noho izy taranaka misy oziny. Dia jereo tsara ny toy ny tantara, miteny ny mpianatra tamin'i Jesosy roa izy fa miantso mafy atao retsika. Dia hoy Jesosy taminy tsy nirahana raha tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Hoy ny tenenin'ilay vehivavy hoe tompoko mamindrafo amiko, vonjeo aho izy. Dia hoy Jesosy tsy mety ny maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboakely. Mariny zany ozy izy ilay vehivavy, fa na ny amboakely raha mba misipona zay somitsomy latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Hoy Jesosy hoe raha vehivavy lehibe ny fononao tonga avy aminao arak'izay. Fa naninona Jesosy ny tsy tonga dia namaly vavaka n'ity vehivavy ty? Fa naninona ry Bartimeo jamba vao niantsoantso hoe Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko, dia nitodika izy dia nanasitrana. Fa naninona rehefa nisan'le boka 10 lany teny tamin'i Jesosy hoe mamindrafo aminay raha mety ianao dia hanadio anay, dia hoy Jesosy mety aho dia hanadio anareo. Be dia be ny olona anatin'ny Baiboly vao nangataka tamin'ny tompo indray mandeha hoe mba sitrano izahay, mba hafao izahay. Tamin'ilay mpanompon'ilay kapiteny zao nangataka l'olona hoe anasitranana mpanompon'ilay kapiteny, neto ny tompo andeha hanasitrana. Fa naninona tamin'ity vehivavy Kananita ity izy no tsy namaly teny rehefa nisisika ilay vehivavy? Lazainy fa tsy nirahana raha tsy amin'ny ondry very amin'ny zanak'Israely izy. Mbola niantso vonjy ihany ilay vehivavy. Mbola lazainy ndray fa tsy mety ny maka ny mofonjaza ka manipy azy amin'ny amboakely, na mpitoviana tamin'ny amboakely. Mbola nisisika ihany ilay vehivavy. Fa maninona izy ny tsy nandray valim-bavaka teo io? Satria le ozina mamatotra azy
avy tany amin'ny Kanana no mibloke mialatsiny amin'izay fiteny zay, mahatonga azy tsy mandray valim-bavaka. De natonga ny tombotsy tonga de namaly teny azy rehefa ny olona ny misy oziny, izy no mila misisika mivavaka, mila misisika mitaraina, mila misisika miantso vonjy tahaka nataon'ilay vehivavy Kananita mba ho famonjena azy, satria le ozina raha tsy tena vonona hivavaka le olona de tsy ho tapaka mihitsy le ozina, tsy ho afaka mihitsy le ozina. Zay no mahatonga na kristianina be dehibe maheno amin'izao fotoana izao sy mahita mpanao délivrance, diakona, tsy haiko inona daholo miplasinareo any anatin'ny fiangonana any, fa tsy nandray valim-bavaka nefa 30 taona vavahana, 7 taona ny vavahana, tsisy fiovana ny fiainany. Manao délivrance olona fa mbola bokany trosy, manao délivrance olona fa mbola mifoka sigara, manao délivrance olona nefa mbola mikorotana tokantrano, manao délivrance olona nefa misy olana, misy aretina tsy mety sitrana nefa izy mivavaka ho an'olona. Fa maninona ny mahatonga an'izany? No le ozina mamatotra mbola tsy tapaka. Misy olona mivavaka nie tsy mandray valim-bavaka, misy olona mivavaka nera lasa nabavy fa efa mapolipolo taona ny tsisy fiovana ny fiainany. Izy manao délivrance mandroaka devoly io, misy aretina efa amono anazy izy io fa hoe andraikitra le atao am-piangonana zany de alefa le andraikitra de atao, fa izy io voafatotra ihany koa izy manao délivrance. Inona ny mahatonga an'izany? Misy ozina mipita avy any amin'ny ray aman-dreny. Mety tsy nanaja ray aman-dreny ny ray aman-dreninao tany aloha tany de mipita ty aminao le ozina, andevozon'ny olona ianao, lasa misy devoly manandevo anao, devoly tsy sitrapanafody. Zay no natonga an'ity vehivavy ty tena nisisika nanatona tompoko, satria oro loatra izy mahita ny zanany hoe ampahorin'ny demonizana, oro loatra izy, de na de tsy nivaliana teny ary izy mbola nisisika ihany. Lazaina tsy ao anaty lisitry ny lovonjena izy fa zanak'Israely ihany lovonjena, mbola nisisika ihany. Nampitoviana tamin'ny amboa kely izy, mbola nisisika ihany le ranabavy. Ohatr'izany ny toe-pon'olona, mahatsapa hoe misy problème, misy ozina mamatotra ny fiainany, mahatsapa hoe misy zavatra manapotika ny fiainany, misisika mivavaka. Fa betsaka nera lasa nabavy na de efa atsony eto amin'ny fahita lavitra ohatr'izao ary hoe tonga avy mivavaka fa hanampy anao zay, fa misy mbola manamafy sofina le olona. Atsona, efa toriana ny fahamarinana ohatr'izany fa tsy taitra io olona io. Nefa efa andala ny fahapotehana, ambava ahoana ny fahafatesana, efa ho amidy ny tanindrazana, tsy mety sitrana le aretina. Manady eny amin'ny tribonaly, amidy daholo ny fananana rehetrarehetra, mbola tsy mivoaka mpandresy ihany. Satria nahoana? Misy ozina mamatotra. Mety olona tsy mpanaja ray aman-dreny ianao hatramin'izay, mety olona anana ny ray aman-dreninao alahelo ianao hatramin'izay. Raha zanaka ianao maheno aho, manova dingana manetry tena manantona ny ray aman-drenina, raha azo atao de manatona azy mihitsy. Fa raha ohatra olona any ivelany indray le ray aman-dreny, na ianao any ivelany mahita de atsoy par téléphone izy de mifamela heloka anareo de mangatatsodrano amin'ny ray aman-dreny. Raha niady tamin'ny ray aman-dreninao ianao ka tsy mifampiteninareo amin'izao tsika miresaka zao, mihavana amin'ny ray aman-dreny no any. Raha anisan'ireny olona mpanao tsinitsinina ray aman-dreny, mpamalivaly, efa nanompa ray aman-dreny na efa nikasitanana ray aman-dreny reny ianao, mietsoa azy aingana de makatsodrano. Fa misy ozina mamatotra ny fiainanao, ary ozina io mety tsy hitanao zao de zao fanapotehany anao, fa miova tsikelikely ny fiainanao, mipotika mitotongana mitotongana. Mino fa mahatsapa an'izany ianao mahita io. De ohatr'izay koa ny ato amin'ny ilany, raha ray aman-dreny ianao efa nanozina ny zanakao, manatona azy na atsoa le zanakao de andao mifampitsodrano. Mifampitsodrano resaka tsy hoe ifandao mandrakizay tsy fakahita, fa mitsofo rano le zanakao, tsofo rano izy ho tafita amin'ny fiainana, tsofo rano izy aomby amin'izay ataony rehetrarehetra. Indrindra moa hoe kristianina ianao, na olona mbola tsy mivavaka mihitsy ianao maheno, na olona mpisotro toka be ary ianao maheno fokarongony, nanozina ny zanakao, misy fiantraikany amin'ny zanakao foana io tompoko, de tsofo rano ny zanakao raha tianao tafita izy amin'ny fiainana, satria zay no nanapotika ny fiainany Kanana tety. Kanana ny devony rahalahy, niteraka Kanana ny zanany, ny zafikely ny tany arina tany, tonga de misy devoly mamatotra. Zazakely voateraka nera lasa nabavy, zazakely voateraka tonga de misy devoly mampitahotra, misy devoly mampahory azy. Satria nahoana? Taranaka misy ozina, mbola tsy tapaka le ozina zany. Ka ito de miantso antsika rehetrarehetra, misy ny antsoina hoe ozina, vokatry ny tsy fanajana ray aman-dreny. Misy ny tranomaizan'ny fanahy, mamatotra fanahan'olona tsy mpanaja ray aman-dreny, ary mamatotra fanahana ray aman-dreny mpanozina zanaka. Misy ray aman-dreny koa na ajain'ny zanany io na tsy ajain'ny zanany izy, manozina foana isaky miteny. Ohatra hoe mangataka zavatra kely izy, ohatra hoe
misy taona ny zanaka ao anatin'ny fahasahiranana dia mba miteny hoe mba hividany kiraro arakizy a dia ozy lakizy tena mbola aleo fa miandry kely amin'ny farany volana ary neny dia hividanana nareo tena tsy mba ohatry ny zanak'olo olona tsy manjara mihitsy efa ozina ane zany olona tsy tafita amin'ny fiainana mba zava hoe nangatahako anareo dia tsy nefa mety efa omeny le zanaka misy karazana ray aman-dreny manko manana an'izay toetra zay omeny le zanaka foana izy andefasana matetika dia efa zatra n'le mahazo izy dia raha sanatria misy fotoana ka tsy nandefa kely le zanany dia ozina ny manaraka an'iny efa tsy raha iny le zanaka tsony a tafita moa nareo dia zao ny anaovanareo anahy tsy anjarinareo hiandry ny fiainanareo hitotongana amin'ny tany angaminareo vao atsiaro andray efa ozina ane zany nanasana paty efa ozina zany ray aman-dreny malala isany sanatria koa ry ananatra ray aman-dreny no hitoriko izany eto fa ny rahan'Andriamanitra hitondra hafatra dia mampita ny hafatra ny rahan'ny tompo ah dia anjarantsika tsirairay avy izay mahita ny mandray izay anjara tandrivintsika satria matoa ataon'Andriamanitra tonga eto izao hafatra izao tian'Andriamanitra hovaina ny fiainanao ary ny antony izao hafatra izao tompoko dia anafahana anao anampiana anao anovana ny tantaram-piainanao mihitsy satria tokony hisy tantara vaovao hiforona ao aorianan'izao toriteny izao tokony hisy tantara tsara vaovao hiainga indray ao aorianan'izao toriteny izao dia eto dia miantso antsika tsirairay avy ho an'ny zanaka raha mbola velona ny ray aman-dreninao zarao fitiavana foana na manana ianao na tsy manana zay kely eo ampelantananao hifampizarao amin'ny ray aman-dreninao foana ho an'ny ray aman-dreny raha mbola velona ny zanakao na mbola velona ianao aza mitsahatra mihitsy mitsodrano ny zanakao manao fiarahana kely a dia asiana tsodrano manokana ho an'ny taranaka fotsiny a fa ho hitanao zany fiasan'Andriamanitra izany faharoa asaina ianareo ho tonga anatrika fotoam-bavaka dia tapahana le ozina rehefa tapaka le ozina amin'ny alalan'ny délivrance dia hitanao fa nomboka miratra ny fiainanao ny olona ho tapaka ozina nefa dia tahaka an'ity vehivavy kanan'ity olona vonina hisisika hivavaka mety tsy mandray valim-bavaka izy aloha fotoana anatrehany fotoam-bavaka voalohany dia misisika izy faharoa misisika izy fahatelo misisika foana izy olona tena vonina hivavaka zany ny tiako tenena fa tsy hoe olona ohatra makany amin'ny dokotera hoe marary kibo dia ho any amin'ny dokotera ny andehanany any amin'ny dokotera tsy hoe andeha hijanany amin'ilay dokotera fa hitady fanasitrana ho an'ny kibony fotsiny dia rehefa sitrana izy tsy miverina antsony mandrakizay fa ny fanompoana tsy oatra zany ny fanompoana mila fanoloran-tena ho an'Andriamanitra satria le ozina devoly le ozina eto ka raha roahany io ka tsy mivavaka ianao dia miverina ary mitondra namana fito ratsiratsy kokoa n'olo teo aloha ny mahazo amin'izay fotoana izay dia izay no mahatonga na miantso antsika hoe ny olona ho afahan'Andriamanitra amin'ity ozina ity dia olona tena tapa-kevitra hivavaka n'olo tena ho an'Andriamanitra azoko antoka zato isan-jato ny hovan'ny fiainanao raha tena tapa-kevitra ianao hivavaka nisy abotsy ho avy izao anao délivrance anao ny tena koa hivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy hanafahana anao anatin'izay ozina vokatra ny tsy fanajana ray aman-dreny izay a za mihitsy manantena hoe hiasa amin'ny fiainanao ny tompo fa manaovy ianao tingana dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izany ao amin'ny hitanareo pharmacie Ambohitsiry rehefa tonga amin'ny pharmacie Ambohitsiry ianao a dia miampita dia misy lalana mitsofoka droite akavanandalana iny zany miakatra kely a dia misy pavé any amin'ny farany ambany any dia mahita accueil ianao a any ny fotoam-bavaka antsika ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny sivy sasany maraina anasako antsika rehetra tsy hakanavaka izany a mihitsy manantena fa fotoam-panafahana ho anao io pharmacie Ambohitsiry dia eo ampitany hoe misy lalana miakatra eo ary dia efa misy accueil eo amin'ny eo ampitan'ny pharmacie Ambohitsiry na FJKM Ambohitsiry a eo amin'ny lesam-panana mivily à droite io zany a misy accueil vehivavy manao saron-doso manao robe lava fotsy a dia afaka manantona azy ianao dia aterina any am-piangonana izany raha mila fifandraisana amiko manokana ianao dia afaka miantso an'reto laharan'reto a 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 033 91 711 66 farany a 034 92 543 76 034 92 543 76 reo larina taribira eo a ahafahana mifandray amin'ny tenako a ny mpanombokelin'ny tompo apôstôly Andreasy a no miaraka tamintsika teto tamin'ny tiany ity a avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra anampy anao ary hivavaka ho anao a fa meteza ianao ampina meteza ianao afahana manova dingana dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izany misaotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka nitoro ny teninao teto a mangataka ny famindraponao a manay tsirairay avy a ny teninao tsy hiverina foana aminao fa ho tanteraka ny sitraponao ary ho ambinina aminay tsirairay avy anie izany ho fanovam-piaina fanasitranana ary hitondranay amin'ny ambony indrindra miaraka aminao Jesosy Kristy tompo misandrata amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen raha rososiny tsara ho anareo ny tenako dia samy hotahian'Andriamanitra daholo aza misalasala miantso a voninandray anao mpitiavana ny tenako
tain'Andriamanitra tompoko. Miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly. Mbola tsy nisy nitory taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina, ary ny marina afaka nareo tsy hoandevy. Jaona 9:5-10. Fanafahana sy fiaina vaovao, andravana reo asana demonia, hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias. Ivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Ivavaka ao anao aho. Tadidio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao, avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana.